Tao anatin'ireo olona 7,9 natao fitiliana ho malalaka misy 10 aprily dia nahitana olona 2,7 vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina COVID-19. Tahana fiabona izay ambony dia ambony hatramin'ny andohan'ny valanaretina teto Madagasikara ny 13 martsa. Raha nitatitra momba valanaretina tao amin'ny anao manjerim-panjakana androany zoma dia teto amin'ny faritra Analamanga ny iray sy fitonjato tamin'ireo olona voatsily fa mitondra ny tsimok'aretina ireo. Ho an'ny faritra Boeny kosa indray izay faritra isan'ny ahitana olona voamarina fa marary ny coronavirus betsaka nandritra ny volana marsa dia niaina izany tao anatin'ny 4 andro. Raha nitatitra androany dia olona iray no hita fa mitondra ny tsimok'aretina any an-toerana. Raha ny lafo kosa indray dia miisa 4 izy ireo raha nitatitra hatrany, iray teto Analamanga, iray tany Tsimondrefana, iray tany Tiana ary ny iray tany faritra Pongalava. Raika amby 3,700 ireo lavo hatramin'ny idiran'ny valanaretina teto amin'ny nosy. Miisa 7,750 ankehitriny ireo olona manaraka fitsaboana manerana nosy ary 4,700 amin'izy ireo no marary mafy. Nisokatra nomboka omaly ny 2 amin'ny trano fandraisam-bahiny, 5 andray ny marary ny coronavirus eto Antananarivo, mahatratra hatramin'ny 4 hetsy ariary, farafahakeliny ny lan'ny marary iray raha mijanona 10 andro manaraka fitsaboana, 4 alina ariary ka hatramin'ny 5,4 alina ariary ny ofan'ny trano iray andro raha ny fampitambo voray avy amin'ny mpitantana ny hotely. Tafiditra ao anatin'izany ny fitsaboanan'ny marary. Ny fanafody hitsaboana sy ny dokotera dia voalaza fa resin'ny fanjakana tanana hatramin'ny androany 10 aprily tamin'ny 12 atoandro dia marary 10 no efa noraisina ka manaraka fitsaboana ao amin'ny trano fandraisam-bahiny iray eny Andavamamba. Mitombo nisan'ireo biby fiompy voan'ilay aretina fièvre de la vallée du Rift raha nitatitra avy amin'ny ministera fambolena ny fiompiana ary ny jono dia mahatratra 1,700,000 ary 900 mahery no efa maty tao anatin'ny faritra 4 Vatovavy-Fitonany Tsimondrefana Dianary Boeny. Mba hafana mifeny aretina sy ny tsiparitany amin'ny faritra hafa dia misy ireo fanafody izay nalefa ministera amin'ireo faritra voakasiky ity aretim-biby ity. Norarany fanjakana ihany koa ny fivezivezen'ireo omby, ondry sy osy amin'ireo faritra voalaza ireo na ihany koa ivelan'ireo faritra ireo.